Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho
Anio alakamisy 5 ny volana Mea 2025. Ry havana tiantsika ny tompo. Andriamanitra dia tsy miova Andriamanitra. Andriamanitra dia fidèle amintsika Andriamanitra. Tsika ve sao tsika dia miova. Andriamanitra tena be fitiavana ary izy irery ihany no tena tokony ametrahantsika ny fatokisantsika tsiraray avy. Indraindray tsika mieritreritra hoe Andriamanitra manadino antsika. Nefa ny Andriamanitra tsy manadino antsika na oviana na oviana. Isika indraindray no miovaova, isika zanak'olombelona. Izy irery ihany no afaka iankinantsika ny fiainantsika. Tsy maintsy isika mandala latsarotra, tsy maintsy isika mandalo lalana izay tsy araky ny heverantsika olombelona. Indraindray tsika mieritreritra hoe ity lalana ity mety, ity lalana alehako ity. Nefa indraindray tsy ino no sitrapon'ny tompo. Isaorantsika lehibe Jesosy satria no ny fitiavany antsika dia mbola afaka mivory toy izao isika. Dia rehefa antsika andreten'Andriamanitra foy dia hibebakintsika aorianan'izay. Isaorantsika ny tompo ny fitiavany sy ny famindram-pony. Hivavaka isika aloha isaorantsika ny tompo amin'izao andro alina mangina izao. Mbola ahafahantsika miderana azy, mbola ahafahantsika hanandratra azy satria izy no Andriamanitra velona sy mahery. Izy irery ihany no mpamonjy ahafahantsika mivory toy izao. Raha ny herintsika zanak'olombelona dia tsy afaka isika ny vory toy izao. Tsy afaka. Fa noho i Jesosy dia mbola nomeny fotoana antsika hivoriantsika toy izao. Ka hivavaka isika hatsovy ny tompo hanatrika anao koa mba hino ny tompo koa ny vavaka ataonao. Satria n'aiza n'aiza misy antsika raha tena miantso azy tsika amin'ny fontsika manontolo sy ny fanahintsika torotoro sy mankorakoraka dia tsy ataon'Andriamanitra tsy izany. Vavaka isika tompo saotra n'Andriamanitra. Saotranao izay raha mahalala noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Saotra ray satria mbola ianao no manome tombon'andro anay. Ahafahanay Jesosy amiantso ny anaranao. Ianao ilay Yesoa Masia. Isaotra Jesosy satria mbola notantaninao izay tsiraray avy. Izay afaka mivory eto Jesosy tonga ara-potoana Jesosy. Iaino anao. Tompo iresaka aminao Jesosy. Angataka ihany koa tompo famindram-poa mba amelanao Jesosy ny fahotanay satria tsy mendrika izao. Misaotra tompo satria ianao no mbola mitantana ny ainay tsiraray avy, satria ianao no tompony aina, ianao no tompony tenanay tsiraray avy, tsisy anay Jesosy ety ambony tany ity. Ka misaotra Jesosy hanomezanao anay hery sy tanjaka ary mbola nahafahanay mivory toy izao. Jesosy mangataka aminao Jesosy, ohatra ianao Jesosy no hanatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay tsiraray avy Jesosy. Aoka ny fanay masinao no ampibebaka anay. Aoka ny fanay masinao no anovanay hitadidalananay. Mangataka aminao fanay masindray ny kontrola ny momba anay tsiraray avy. Aoka koa Jesosy ampianatra anay. Ka aoka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy. Ka mianaranao Jesosy amandidiko sy androako. Miasa maty satana rehetra devoly ferikerehana rehetra dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakely tsy anapahefany asa maty satana izay mitady anafika dia tsy ambinina zany fa terako amin'ny rano Jesosy ary atsiboka ny andavaky ny elo. Fa aoka ianao tompo no hitarika eto koa anao Jesosy no andrakotra anay Jesosy amin'ny rano soa. Aiza n'aiza tompo misy alaizanakao Jesosy amin'izao andro alina izao. Aoka koa anao tompo anapotika Jesosy ny asan'ny maizina rehetra any misy zanakao tsiraray avy any izay manatrika eto Jesosy malala izay fanaporitana rehetra dia tsy ambiny zany fa terana amin'ny rano zany Jesosy. Fa ny ranao tompony afaka mandravarava ny asa favalo rehetra. Ianao koa tompo mandravarava Jesosy ny asa favalo rehetra izay mipetapetaka tokantrano tompo dia adorako amin'ny ranao zany mandravarava Jesosy malala satria ny ranao dia raha masina sy mahery. Ka misaotra anao Jesosy manatrehanay. Amboary izay fantoka aminao, amboary izay tompo tena hitady ianao, amboary izay tompo tena atoky ianao satria ilay Andriamanitra fidèle, ianao rery ihany no Andriamanitra ary tsy mba miovy ianao Jesosy. Fa izay rehetra nataonao tompo dia tsara avokoa, ary rehetra homanao Jesosy dia tsara avokoa Jesosy ary tsy maintsy tanteraka Jesosy ny teny rehetra navoaka ny vavanao. Ka misandrata Jesosy mideranao izay hatramin'ny taloha indrindra izay fitrehana mandrakizay doria. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen, amen. Ry havana ny ten'Andriamanitra izay horaisintsika anio dia teo zany raha nangataka tamin'ny fanahy masina dia eniko zany fanahy masina ny teny hoe raha tiay ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay ny teny zany.
raha tiay ianareo dia hitandrina ny didiko. Zay zany ny tenyny tompo amintsika zany anio. Zany teny zany dia eo amin'ny bokin'ny Jaona toko 4:10. Jaona toko 4:10 dia 10:10 izany teny izany. Dia hovakintsika zany io tenin'Andriamanitra io hatramin'ny 9:30. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jaona toko 4:10, 10:10 ka hatramin'ny 1:30. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo hokamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Dia namaly azy Jesosy hoe: raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa nolazaiko, azafady, izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Tsy tahaka ny fanome izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangorohorona matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany mba hinoanareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andren'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy, fa mbola ho fantatra izao tontolo izao, azafady, fa mba ho fantatra izao tontolo izao, fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ry havana, io teny io dia Jesosy no nanao an'io teny io, tenen'io teny io zany tamin'ireo mpianatrany. Tamin'ny tompo tety ambony tany dia noho efa tonga zany ny fotoana, efa io fiomanana tsikelikely ny amin'ny tompo izy ilay ho samborina, dia mampianatra izany an'ireo mpianatrany mba hanomboka zany atoky azy, satria na dia hoe andera ny tompo dia eo zany Jesosy amintsika zany. Tonga amintsika koa zany ten'Andriamanitra an'io, tonga amintsika koa ny ten'Andriamanitra an'io. Jesosy dia tsy manalavitra antsika mihitsy ny tompo rehefa tena ao aminy isika, satria ny tompo dia fanahy. Isika tokony mandeha araka ny fanahy koa zany. Tokony mandeha araka ny fanahy koa isika, satria ny tompo dia fanahy, dia tokony tsika andeha araka ny fanahy. Fa raha ohatra ka mandeha araka ny nofo isika dia tsisy mihitsy ny ifandraisantsika zany amin'ny Jesosy zany. Eto zany ny ten'Andriamanitra izay ibebahantsika an'io dia manambara amintsika zany ny tompo hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amen. Misy zany zavatra tsy maintsy ataontsika zany raha tena tia an'Andriamanitra isika.
tena baiko zany le izy, baiko le izy fa anjarantsika zany no misafidy. Ohatra ny zanaka eo anatrehan'ny ray aman-dreny any io, raha mibaiko ny ray aman-dreninao na ray na reny io na koa zany ny olona zay nitaizanao ohatra tsisy ray aman-dreny ianao taminao mbola tanora moa zany, taminao mbola zaza, dia raha vao mibaiko ny ray aman-dreny dia mankatoa. Arakaraka anao nefany, rehefa lehibe ianao, raha ohatra ianao ka tsy ankatoa dia anjaranao zay. De eto zany tahak'izay koa ny amin'ny tompo. Jesosy zany dia manambara zany Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amen. Anjarantsika zany no misafidy. Jesosy tsy mba manery mihitsy Jesosy. Fa anjarantsika zany misafidy raha hoe hitandrina ny didin'ny tompo zany isika. Satria raha mitandrina ny didiny zany tsika zany dia tia azy. Mazava be ny ten'Andriamanitra, tia azy, tia ny tompo zany. Fa raha tsy tia azy tsika zany dia tsy mitandrina ny didin'ny tompo. Mazava be mihitsy. Ny tompo miteny hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Dia misy tohany zany le izy ny zavatra ao ataon'ny tompo amintsika zany raha ohatra ka tena mitandrina ny didiny zany isika. De hoy zany ny tompo andiny faina ambin'ny folo hoe ary izao angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Zay zany. Ny tompo zany ny teny zany ny tompo raha ohatra ka mitandrina ny didiny zany isika dia izy zany hanome antsika mpananatra hafa. Ilay mpananatra dia ny fanahy masina io. Ny fanahy masina dia mazava amin'ny ten'Andriamanitra hoe sady mpanampy zany ny fanahy masina ary mpampahery ary koa zany hoe mpisolo vava. Zay ny asan'ny fanahy masina. Mpampahery antsika izy, mpanampy antsika izy ary mpisolo vava antsika izy. Fanahy masina zao no miteny eto satria ny teniny no ambara. Izy no manambara ny ten'Andriamanitra eto. Za dia fitaovana fotsiny ihany. Dia izy mampatsiahy anatin'ny saiko izay tokony ambarako, anatin'ny fanahiko moa zany. Eto zao efa mampafantatra anatin'ny fanahiko eo fa henoko elaela kely teo hoe io jauna toko faefatra ambin'ny folo io dia manambara ny Jesosy tamin'ny Jesosy izy ilay niteny hoe izy zany anamboatra fitoerana ho antsika zany. Zay ny tenin'ny fanahy masina atao anatiko amin'izah miteny en même temps dia miteny izay fanahy masina atao anatiko hoe io amin'ny momban'i Jesosy tamin'ny Jesosy ilay izy andeha dia nanome toko an'ireo mpianatrany. Ohatr'izay no ambarany. Dia tena zay andiny faefatra ambin'ny folo dia zay mihitsy. Ny tompo mihitsy no niteny hoe aza mangorory ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Io tamin'ny Jesosy izy ilay andeha io. Oka ianao hamaky ny tohiny raha ohatra ka misy fotoana ianao amin'ny jauna toko faefatra ambin'ny folo manontolo fa tsika ny amin'ny dimy fahatelo ambin'ny folo no raisintsika. Dia miteny zany ny tompo zany hoe raha tia ahy zany ianareo zany Jesosy tia azy zany isika dia tokony zany hitandrina ny didiny. Dia izy zany angataka amin'Andriamanitra, angataka amin'iray. Ary izy hanome anareo mpananatra, omeny iray mpananatra zany isika. Zany hoe rehefa tena tia ny tompo isika, zay izy vao mangataka amin'iray ho antsika zany. Zay zany ny iray vao hanome antsika zany mpananatra, zany hoe ny fanahy masina zany. Fa raha ohatra zany isika ka tsy tian'i Jesosy dia tokony tsy eritreritra mihitsy isika hoe misy fiarovana eo amintsika. Tsisy mpananatra, tsisy fanahy masina fa ny fahavalo no miditra an-tsehatra ka tena mitandrina mafy isika. Andiny fito ambin'ny folo. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Hitanareo mazava be ilay ten'Andriamanitra. Zay zany ilay mpananatra. Ny mpananatra zany dia ny fanahin'ny fahamarinana. Tena marina zany, zavatra marina zany fa tsy laingalainga zany na fitapitaka zany fa ny fanahy masina tena hoe fanahin'ny fahamarinana. Rehefa tena ao amin'ny tompo tsika tokony tena hoe miaina amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana zany satria fanahy masina dia marina. Tsisy tsony zany ilay laingalainga kely. Tsisy koa ny halatra, tsisy koa ny faharatsiana, fahavetavetana, tsisy an'izany intsony rehefa ao amin'ny Jesosy tsika satria rehefa ao aminy isika ka mankatony didiny dia ilay fanahy masina no ao amintsika. Ilay fanahy masina tsy tia loto satria izany hoe masina zany. Izany hoe masina zany. Dia angataka amin'ny iray zany Jesosy mba hanomezany antsika zany ny mpananatra. Hitanareo mazava be ny ten'Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra akory no mahazo ny mpananatra. Tsy ny olona rehetra fa izay tena
mankatoa ny iray ihany zany, mankatoa an' Jesosy ihany mahazoa mpananatra. Ibebaka antsika rehefa dia angataka amin'ny tompo mihitsy mba azahoantsika tsara ny fanahy masina antsika, mba hameno antsika ny fanahy masina zany. Ny iray zany no mameno antsika na la ny iray zany mameno antsika zany mameno ny fanahy masina ao anatintsika zany ny iray. 7:20 aloha eto zany manambara zany ten'Andriamanitra hoe ny fanahy masina io zany dia tsy fantatro zao tontolo izao, tsy hain'izao tontolo izao zany izy io, tsy hain'izao tontolo izao ho raisina zany satria tsy hitany na fantany. Misy roa zany le izy zany eto zao tontolo zao dia tsy mahazo ny fanahy masina satria tsy mahita ary tsy mahafantatra. Zay le hoe rehefa araka ny nofo dia tsisy fanahy masina mihitsy mipetraka anatin'ny olona anankiray. Mazava be mihitsy ny tenin'ny tompo eto tena hoe dia ny fanahy famarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Tena mila mahafantatra tsika tena hoe misy fanahy masina avy eo anatintsika, satria ohatra ka hoe zao tontolo izany dia tsy mahazo an'izany fanahy masina izany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Fantatsika zany ny fanahy masina, fantatrao zany raha misy fanahy masina ao anatinao, tena fantatrao, tena mara zany satria ny fiainanao tsy tahaka ny teo aloha intsony. Rehefa ao amin'ny tompo isika, rehefa olom-baovao dia tsy tahaka ny teo aloha intsony ny fiainantsika. Tena hita mihitsy hoe olona hafa mihitsy zany tsika, hafa olona mandeha araka ny fanahy masina io olona mandeha araka ny fanahy masin'Andriamanitra, fa tsy le hoe ino hoe itoeran'ny fanahy masina nefa mbola fiainana maloto ihany ny ataony. Tsy marina izany, tsy marina izany, tsy marina izany. Raha ohatra ka misy fanahy masina tsika tena hoe olona hafa mihitsy ny fiainantsika, araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika, satria ambarany hoe satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo, ao anatintsika mihitsy anie izy, ao anatintsika mihitsy izy. 9:20 tsy amilanareo hokamboty aho ankaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Eto zany Jesosy dia tsy hamela antsika zanany mihitsy Jesosy. Tena zanaky ny tompo marina ve ianao? Raha tena zanaky ny tompontsika dia tokony tsika tsy hanany satria tsy hikamboty isika, tsy irery isika na hoe mipetra-drery ary ianao ohatra, fa ny tompo zany eo. Na misy olona koa miara-mipetraka amintsika dia tadidio tsara fa indraindray maro ny olona miara-mipetraka amintsika zany, ny olona miara-mipetraka amin'ny tsirairay avy dia tsy araka an'Andriamanitra, dia na dia zany efa ny tompo tsy hamela antsika irery. Arakaraky ny famille hoe miaraka manompo ny tompo daholo ny famille anankiray. Izay zavatra draiky tena hoe rary ny misy an'izany, tena vitsy ny hoe misy hoe io tokantrano iray dia mitovy daholo ny ara-panahiny eo amin'ny tokantrano, tena vitsy. Fa ny zavatra miseho tsy mitovy avokoa ny fisainan'olona tsirairay avy, tsy mitovy mihitsy amin'ny fanompoana indraindray fa be dia be ny fandravan'ny fahavalo. Fa isika zany na dia hoe betsaka ny olona ao an-tokantrano misy ianao, raha ohatra ka hoe misy olona miara-mipetraka aminao dia raha tena efa ao amin'ny tompo ianao na rehefa tena efa amin'ny tompo nareo dia ny tompo zany eo tsy hamela antsika hakamboty mihitsy Jesosy, fa teneny mihitsy ankaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Hitanareo zany izao tontolo izao dia tsy ahitany tompo mihitsy, tsy ahitany tompo, fa isika ao aminy no mahita ny tompo satria miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, miaina araka ny didiny tompo isika, dia izay mahatonga antsika mahita ny tompo satria tena hoe miaina araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana mihitsy isika. Amen. 20 amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo dia ato amiko ary izao ao aminareo. Amen. Mazava be. Fantatsika tsara mihitsy raha tena hoe ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika, fantatsika tsara izany, mazava tsara mihitsy, fantatsika tsara mihitsy satria hoy ny tompo eto hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo dia ato amiko ary izao ao aminareo. Fantatsika tsara mihitsy raha ao amintsika ny tompo, fantatsika tsara mihitsy fiainantsika fa mankala ota isika ary isika ao amin'ny tompo izy. Jesosy dia masina tanteraka, izy ao amin'ny ray,
izy dia masina tanteraka jesosy ilay telo fa iray dia rehefa masina koa ny fitondram-piainantsika dia tsapantsika tsara ny fahamasinantsika koa anatrehany zavatra izay misy eo tena mankala ota isika tsy te hikasikasika loto intsony isika fa tena mijoro tanteraka zay le eo amin'i jesosy zay fantatsika tsara efa ao amintsika ny tompo 9:20 izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka iseho aminy amen zay le izy eto zany ten'andriamanitra dia manambara hoe zay manana ny dido zay manana ny didin' jesosy zany ozy zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia ho tia izy no tia ahy hitanareo zany manambara zany teny tompo hoe isika zany raha manana ny didiny ka mitandrina izany mila mitandra le didin'andriamanitra zany isika tena mila tandremana zany le izy fa tsy hoe koa hoe anantsika ny didin'andriamanitra dia ananantsika fotsiny fa nefa ny tsy hampiaritsika ny fiainantsika kory fa miteny mihitsy ny tompo eto hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy satria manaja indray tsy nitsika ka manaja ny tompo tsy ntsika dia tena hoe tia ny tompo zany isika fantatry jesosy zany io fantatry ny tompo mihitsy hoe tia azy isika ka mitandrina ny didiny zany dia hoy ihany ten'andriamanitra hoe ary izay tia ahy no ho tia ny raiko ary izao ho tia azy ka iseho aminy amen zay le izy tena hoe miteny zany jesosy hoe ary izay tia ahy no ho tia ny raiko tena tian'andriamanitra koa zany tsika zany tian'andriamanitra koa tsika ary ny tompo teny hoe ary izao dia tia azy ka iseho aminy alleloia iseho amintsika ny tompo efa nisy ny témoignage nataoko ato efa elabe fa tena zany mihitsy tena miseho amintsika ny tompo miseho amintsika ny tompo rehefa tena mitandrina ny didiny isika ary tena mahita fagagana sy mirakila fiainantsika tsika rehefa tena ao amin'i jesosy be fitiavana ny tompo be fitiavana mihitsy ny tompo mazava tsara ny teny hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no ho tia ny raiko tena hoe tena tokony ho tia ny ray koa zany tsika zany hoe tian'ny tompo tsy dia tian'andriamanitra koa satria tsika tian'i jesosy dia lasa tian'andriamanitra satria ray ihany jesosy sy andriamanitra amen ary izao ho tia azy ka iseho aminy amen 9:20 dia hoy jodasy tsy iskariota taminy tompoko nahoana no aminay ihany no isehoanao fa tsy amin'izao tontolo izao koa dia namaly azy jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy amen hitanareo zany ny tompo zany dia tsy hamelantsika irery araka le teny hoe tsy hamelanareo kamboty ahako fa ho akaty aminareo ahako rehefa tia azy zany isika dia ny tompo sy ny ray dia ho ao anatintsika hanorina fonenana ao anatintsika ao anatintsika fa tsy hoe koa ao an-tranontsika ao anatintsika satria tsika le hoe tempolin'andriamanitra rehefa tena mankatoa an' jesosy tsika dia ao anatintsika mihitsy ny tompo no hitoetra ao anatinao ve ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao ao anatinao ve ny ray amin'izao ora sy fotoana izao rehefa mankatoa azy isika mazava tsara ny teny dia ho ao anatintsika zany hanorina fonenana ao anatintsika zany ny tompo zany izy sy ny ray tsara be ne zany ry havany tsara be zany tena hoe rehefa tonga ny fotoana ilantsika ety tonga dia any an-danitra isika rehefa tena ao amintsika ny ray ao amintsika jesosy mazava be ny teny jesosy tena hoe rehefa tena tsapantsika hoe miaina araka ny sitrapon'ny tompo zany isika rehefa mitandrina ny didiny mitandrina ny teniny dia mitoetra ao anatintsika zany jesosy sy ny ray amen tena fahasambaram-be zany zay le hoe aza mieritritra hoe any amin'ny trano na any fiangonana no ahitanao an'ny tompo fa afaka eo aminao foana ny tompo rehefa tena ao amin'ny tompo ianao isika ilay trano isika ilay tempolin'andriamanitra isika ilay tempolin'andriamanitra dia tokony tena hoe hikolokolo no momba antsika isika zany ny ara-panahintsika io fa tsy hoe kory hoe andeha anao hoe anaonao fitafiana ohatran'izao na nanao manjamaso ohatrany tsy any mihitsy ny tiako ambara satria reny any jezebela reny fa ilay ara-panahintsika tokony mandray ten'andriamanitra tsika tokony mianatin'ny fahamasina sy ny fahamarinana isika
tena tokony tena mijoro isika satria ny ray hitoetra ao anatintsika mitoetra anatintsika fahasambaram-be ilay zany hoe Andriamanitra ray mitoetra ao anatintsika zany. Fiadanana zany hoe ety ambony tany tsika nefany Andriamanitra ilay any an-danitra sy Jesosy Kristy Tompo mitoetra ao anatintsika, ataony trano hitoerana isika, dia tokony hitandrina isika, hitandrintsika ny amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Raha miteny ohatra ianao mpanompon'Andriamanitra fa mbola misotro toaka be, dia tena hoe mampandainga ny tenanao ihany ianao, na koa hoe mifoka sigara be dia mampandainga ny tenanao ianao satria tsisy tempolin'Andriamanitra hoe ino hoe misigara be. Andriamanitra tsy miaraka amin'ny zavatra maloto toy izany, fa tena hoe mila fiainana fahamasinana sy ny fahamarinana, mila mitandrina be mihitsy ka tompoko, satria isika araka ten'Andriamanitra hoe izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho somban'Andriamanitra ihany koa. Ny tempolin'Andriamanitra dia ilay tenantsika io. Ka raha ohatra ka hoe tsika miteny hoe tempolin'Andriamanitra nefa tsika manao fiainana maloto, na hoe foka sigara na misotro toaka na foka rongony, na hoe mijangajanga na milototratra zavatra ratsy reny dia tsy an'Andriamanitra zany, fa manimba ny tenantsika zany tsika dia ho somban'Andriamanitra ihany koa. Fa mila mitandrina mafy isika, tokony tena mikarakara ny ara-panahintsika mihitsy isika. Andininy fa 7 izao. Izay tia ahy dia mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Amen, hitanareo zany. Tsika zany rehefa tia an' Jesosy dia mitandrina ihany koa ny teniny, le teny omeny. Mila tandremantsika tsara ny teny omen'Andriamanitra satria teny mitompo io. Dia miteny zany Jesosy hoe ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Amen, hitanareo zany. Le tenin'Andriamanitra dia miteny Jesosy hoe tsy azy zany le tenin'Andriamanitra fa ny iray izay naniraka azy. Jesosy ilay teny tonga nofo. Andriamanitra naniraka an' Jesosy, izy ilay teny tonga nofo, izy ilay filazantsara. An'Andriamanitra ny teny. Izay no nahatonga an' Jesosy tamin'izy teraka, tamin'izy vao izy tonga tety ambony tany dia ny fanahy masina no napetraka Andriamanitra anaty kibon'i Maria. Ilay teny tonga nofo dia Jesosy izany. Izay mahatonga ny hoe, mahatonga ny tompo miteny eto hoe ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Amen. An'Andriamanitra ny teny. Jesosy ilay teny, izy ilay telo fa iray. Dia isika zany raha tia ny tompontsika dia tsy maintsy mitandrina ny teniny. Tsy maintsy mitandrina ny teniny. Fa tsy hoe koa hoe tena tia an' Jesosy ahako, tia an'Andriamanitra nefany tsika tsy makatokory ny teny ambarany. Tsy makatokory ny teny ambarany. Tsy tia azy zany isika raha tsy makatoa ny teny izay ambarany. 20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen, hitanareo zany. Ny fanahy masina, izy zany no iray ny iray amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no mampianatra zany antsika. Izy mampianatra antsika eto. Fanahy masina no mampianatra antsika eto. Tsy hoe koa hoe itsika izay antsoin'ny tompo dia hoe mila mianatra hoe mandeha makany amin'ny école be hoe mianatra teolojika, mianatra momba ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, izany dia tany amin'ny fotoanan'ny fariseo sy sadoseo zany. Ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no mampiteny antsika. Fanahy masina no miasa. Fa tsy ny olombelona akory ny tompony teny. Teo tsika naray tsara fa an'Andriamanitra ny teny. Andriamanitra dia fanahy. Jesosy dia fanahy. An'Andriamanitra ny teny dia ny teny izay voambara rehetra dia ny fanahy masina no mitarika antsika. Fa tsy hoe koa hoe iny andeha hianatra any amin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra any amin'ny école be dia hoe mahazo diplôma. Ry havana. Efa nijorovambela teto ahako momba ny amin'izako ilay mpiandry teo aloha dia avy eo koa nianatra hanao pasteur dia nahazo diplômana pasteur dia ny tompo mihitsy no nanalana tao satria tsy eken'ny tompo zany hoe vehivavy manao pasteur zany, tsy eken'i Jesosy zany. Dia tena hoe norovitiko mihitsy mantsy ilay diplôma satria zavatry ny tany izany. Fa tsy fianarana mihitsy akory no aizantsika tenin'Andriamanitra. Fa ny aizantsika tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina mampianatra antsika. Fa lehilahy ihany koa no
atao pasteur fa tsy vehivavy satria Jesosy 12 lahy no mpianatra nalainy fa tsisy vehivavy tao. Tsisy mihitsy hoe eni-dahy na eni-bavy fa 12 lahy no natsoiny Jesosy ho mpianatra ny fa tsisy vehivavy tao. Fa ny vehivavy dia nanaraka ny tompo. Ary fantatsika tsara fa na i Paoly raha nyteny koa ny amin'ny mpaminany na koa ny amin'ny hoe azo atao koa atao hoe diakra zany. Zay no asan'ny vehivavy. Fa tsy hoe koa hoe vehivavy pasteur manova ny tenin'Andriamanitra izay manao izany satria tsy izy mihitsy anaty baiboly hoe vehivavy 9 nalain'ny tompo dia lehilahy 9 ihany koa. Tsy atompoko. Fa anaty baiboly dia hoe 12 lahy mpianatry ny tompo. 12 lahy. Amen. Dia toizantsika ny ten'Andriamanitra. Eto zany dia miteny zany Jesosy hoe niteny zany Jesosy hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izy nolazaiko taminareo. Amen. Ny fanahy masina izy dia mampatsiaro antsika ny zavatra rehetra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra izay zavatra ampianarin'ny tompontsika. Rehefa mamaky baiboly ianao dia rehefa mahazo tenin'Andriamanitra ianao dia indraindray rehefa misy zavatra hoe olana ny fiainanao any erina any dia iny ny averin'ny fanahy masina ao anatinao raha reraka ianao. Eo ihany koa ohatra hoe mitory-tena manolona any an-dalana na ohatr'izany dia indraindray misy verset tonga ao am-bavanao fanahy masina no mampatsiahy an'izay zavatra izay. Zay le hoe izy no patron, izy no mpampianatra. Mazava be ny ten'Andriamanitra, izy no mpampianatra, izy no mpanampy, izy no mpampahery, izy no mpisolo vava. Fa tsy hoe koa hoe andray taratasy lavabe dia hamaky taratasy. Mbola maro ny fiangonana manao an'izany. Vavaka ara-vakiana ny sasany. Ahoana koa izany vavaka vakiana zany? Tsy avy amin'Andriamanitra ilay izany tompoko. Vavaka vakiana amin'ny taratasy, soratan-tanana, amboarimboarin'olombelona fa tsy amin'ny fanahy. Tsy ankasitran'Andriamanitra zany, tsy tafakatra any an-danitra zany. 7:20 izao. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangororona matahotra ny fonareo. Amen. Eto zany ny tompo dia manambara zany fa omeny fiadanana ny isika. Fiadanam-po, fiadanam-panahy. Zay ny eo amin'i Jesosy. Avelany amintsika mihitsy ny fiadanana hoy izy. Ary omeny antsika zany. Hoy izay fiadanana no avelako ho anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Ny tompo zany mamentsika fiadanana. Raha ohatra isika ka hoe tentsika hoe zanak'Andriamanitra, hoe manaraka an'i Jesosy, nefa isika be fanahina be ary koa hoe miasa aloha be foana dia tsisy fiadanana tompo mihitsy eo amintsika. Tsisy fiadanana tompo mihitsy eo amintsika zany. Marina fa mandalo lalan-tsarotra foana isika izay tadidio izay. Tsy maintsy misy foana problème satria raha mijery ianao an'ireny zanak'Andriamanitra rehetra izay teo aloha lasa rehetra reny dia fantatsika tsara fa izy ireny nisy problème daholo koa. Dia eto zany ny tompo manambara amintsika hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izany hoe misy fiadanana ao na dia hoe misy olana raha isika. Izay ilay eo amin'i Jesosy. Tsy tahaka ny fiainantsika amin'izao tontolo izao mihitsy, tamin'iteo amin'izao tontolo izao zany. Fa eto zany rehefa mitompontsika marina fa eo ny problème fa tsika mana fiadanam-po. Ary tena hoe navelan'ny tompo tamintsika zany ny fiadanany ary nomeny antsika ny fiadanany. Isaorantsika ny tompo izany. Fiadanana. Nomeny antsika fiadanana ary navelany antsika koa zany fiadanana. Dia hoy ny tenin'ny tompo ihany hoe tsy tahaka ny fanomezana tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangororona matahotra ny fonareo. Amen. Tokony tsy angororona atahotra zany isika. Aza manahy amin'ny zavatry ny tany. Aza manahy mihitsy. Miteny mihitsy tompo hoe aza mangororona matahotra ny fonareo. Aza mangororo na matahotra ny fonareo. Tokony tsy hanahy zany isika rehefa ao amin'i Jesosy. Fa tokony hatoky azy tanteraka isika. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha ao nefa ho avy amenareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ny iray aho. Fa ny iray dia lehibe noho izao. Amen. Hitanareo izany. Ny tompo zany dia efa niteny sady amin'ireo mpianany. Efa niteny tamin'ireo mpianany
fa andeha izy nefa no avy indray zany izy dia teny hoe raha tiay ianareo dia faly satria mankany amin'iray aho fa ny iray lehibe noho izao ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hainonareo rehefa tonga. Amen. Ny tompo zany tsy maintsy nankany an-danitra. Izay natonga anazy ny teny hoe andefa angataka amin'iray andefa ny fanahy masina zany. I raha andray ity ny fanahy masina satria Jesosy tsy tia intsony fa ny fanahy masina no eo amintsika mandrakizay. Mandrakizay ny fanahy masina efa eo amintsika eo amintsika mandrakizay izy. Tokony tena tsapantsika mihitsy hoe ao amintsika mara ve fanahy masina. Jereva ny 9:25 teo ambaran tsara mi 9:5 azafady 9:50 teo hoe ary izao angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mandrakizay mihitsy ny fanahy masina ny eo amintsika. Tena fahasambaram-be izany. Fahasambaram-be izany. Tokony ho hisy pe mihitsy anatin'ny fontsika. Tokony tena hanana hoe filaminana mihitsy ny fontsika na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika satria Jesosy tsy na eo Jesosy. Tsika ny tenin'Andriamanitra. 9:20 ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hinoanareo rehefa tonga. 9:30 tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Hatreo aloha ry havana ho avy ane Satany, ho avy izy, ho avy ambonin'ity tany ity izy, ho avy ilay antikristy. Tena Satana mihitsy no ao anatin'ilay antikristy. Izay ilay andrian'izao tontolo izao, izy no anjaka eto. Izy no anjaka eto amin'ity tany ity. Sao sanatrika mbola tsy ny tompona ao anatinao. Tokony tena hiomana ianao. Oka mba tsy ho verimaina foana ny fotoana ivavahanao eto miaraka amiko eto. Satria tokony tena hiomana ara-panahy isika satria mandalo ihany tsika eto. Izao fomba ataontsika mivavaka zao andalo ane izao e. Ho izy ho fotoana tsy isian'izao intsony. Satria mandalo tsika ety ambonin'ny tany. Enganika tena hiomana mafy dia mafy mihitsy ianao ny amin'ny eo amin'i Jesosy. Isika tsirairay avy moa zany satria ho avy ny tompo ary ho avy koa ho avy ilay andrian'izao tontolo izao. Jesosy ho avy any amin'irao an-lanitra. Ho avy any amin'irao an-lanitra Jesosy. Nefa ny alohan'i Jesosy ho avy any amin'irao an-lanitra hampiakatra antsika. Hitantsika tsara zavatra miseho ety ambonin'ny tany. Efa manomana tsy moramora izy ireo ny amin'ny hevin'ny antikristy. Jereva ny faratsiana eto amin'ity tany iainantsika ity. Ho avy ilay andrian'izao tontolo izao. Ho avy ilay fahavalo. Ary miteny mihitsy ny tompo hoe, niteny mihitsy Jesosy hoe nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Izany hoe tsy izy tovizan'ny tompo mihitsy zany amin'ny fahavalony. Jesosy dia tsara, ny fahavalony dia ratsy. Sao sanatria ka mbola misy toetra ny fahavalo ao anatinao. Aoka hibebaka hiala mihitsy amin'ny ratsy rehetra. Aza mba manaiky intsony hipetrahan'ny fahavalo. 9:30 fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Jesosy zany manambara tsara izy fa ilay fahavalo ho avy dia tsisy hitovizany amin'ny tompo mihitsy zany na dia kely ary. Ary ambara tsara fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray. Manambara izy manaja an'Andriamanitra izy, nankatoan'Andriamanitra izy, nanao sitrapon'Andriamanitra satria izy raha teo zanak'Andriamanitra velona ihany koa Jesosy. Ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko. Nankatoany iray Jesosy. Nankatoan'Andriamanitra izy. Isika ve mankatoan'Andriamanitra ihany koa? Mankatoan'ny tompo ihany koa ve isika? Sao tsika dia tsy mankatoa ny tenin'ny tompo? Sao tsika dia manao izay tsy tiantsika atao foana fa tsy mankatoa ny didin'ny tompo? Ka rehefa avy eo tsika ho voakapok'Andriamanitra izay tsika vao ho tonga saina. Sao sanatrika tsy nankatoan'ny tompo isika? Ry havana, mila isika tena mitandrina mafy. Sao dia tsy araka ny sitrapon'ny tompo nataontsika. Oka isika tena andinika tsara ny momba ny ara-panahintsika satria Jesosy miantso antsika. Miantso antsika izy mba tena hiovantsika tanteraka ho azy. Ry havana, hivavaka isika anatina ny tompo isika andohalo teo anatrehany. Miantso azy isika. Oka ianao tondra ny tenanao anatrehan'i Jesosy. Za tsy mahalala ny momba anao. Ianao rery ihany no mahafantatra ny momba ny
olana misy amin'ny fiainanao. Aoka tsika angataka amin'i Jesosy mba mindrany fo, ary aoka tsika ankatoa ny teniny araka izay teneny izay mitandrina ny didiko izy no tia azy. Aoka tsika tena hitandrina ny didiny tompo tokoa, anaja azy ho tia azy. Araka ny ten'Andriamanitra teo dia ho avy ilay indray izao tontolo izao, ho avy ilay fahavalo, so sanatria ka faly ny fahavalo vao mahita antsika, satria tsy mankatoa an'Andriamanitra isika. Aoka isika hijoro tsara tena anatina Jesosy. Ry havana andohalika isika, raha mbola afaka mandohalika dia mandohalevana hatrehan'i Jesosy, satria ho an'ny Tompo no anaovantsika an'izany, fa tsy ho an'ny tenantsika akory. Aoka tsika andohalika natrehan'i Jesosy, hibebaka eo anatrehany, ho eto amin'ny Tompo ny tenanao, ho eto amin'ny Tompo ny mombanao. Za tsy mahalala ny mombanao. Jesosy mahafantatra momba antsika tsirairay avy, tsisy miafina eo anatrehan'i Jesosy, tsisy miafina na dia kely ary, na dia mieritretsika hoe anafina, tsisy miafina hatrehan'Andriamanitra. Itsika ihany vomafy raha ohatra ka tsy mankatoa an'Andriamanitra. Ka andohalika isika tompoko, andohalika hatrehan'i Jesosy, angataka ny famindram-pony, angataka ny famindram-pony amintsika tsirairay avy, angataka ny famelana avy aminy koa isika, ary tena hitandrina ny didin'Andriamanitra tokoa ane isika, mba hafaly an'i Jesosy, hafaly an'iray, ka mba ho tafiditra ny lanitra isika. Satria ketsany fotoana dia ho avy Jesosy, ketsany fotoana dia ho avy Jesosy. Be zavatra tsy vita ambony tany ianantsika, hitantsika tsara zavatra misehoana tany. Tokony fotoana fifoazana misy izao, tokony hifoatsika. Vavaka tsika tompo, eto ny tenanao natrehan'i Jesosy. Vavaka tsika tompo. Jesosy io, ndreto izahay, miantsona aranao izay Jesosy malala ho, satria tsy mendrika Jesosy. Ratsy izahay tompo malala ho, mpanota izay Jesosy. Impirra Jesosy no tsy mankatoa ny didinao, no tsy manaraka izay sitrakao. Jesosy a, ianao nefa Jesosy a, be fitiavana, be famindram-po ianao Jesosy a, izay dia tsy mendrika Jesosy malala ho. Ny teninao Jesosy dia tonga aminay tsirairay avy izay manatrika eto Jesosy, na nio na andro hafa ny nohon'izy ireo izany. Jesosy io, ianao dia miteny hoe raha tia ianareo dia tokony hitandrina ny didiko. Jesosy io, mazava ny teninao Jesosy, mazava ny teninao Jesosy a, satria miteny ianao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny didinao Jesosy a, no tianao ho tandremanay, ka mifona tompo satria tsy mendrika izay. Mpanody izay Jesosy a, ratsy izay. Ianao Jesosy nitandrina ny teniny ray ianao, nankatoa ianao an'Andriamanitra, nekenao Jesosy no nomboina, nekenao Jesosy nanoloranao ny tenanao teo ambony fijaliana no ny fahotanay. Jesosy a, na dia nitarana tamin'ny iray ara ianao hoe raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy nisitrako no atao fa nisitrakao. Jesosy a, dia nekenao izany hatramin'ny farany, satria anao nankatoa ny iray. Impirra Jesosy aloha tsy mankatoa anao, impirra Tompo no manao izay tiana hifoana, ka mifona Jesosy. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy a, satria tsy mendrika izay Yesoa, tsy mendrika izay Yesoa. Mamelanay ianao, amboary Jesosy a, avao zay Jesosy a, mba tena ho mpanompo mahasoa tokoa, mba hafaly ianao. Jesosy malala ho, zava-dozany ho avy amin'ity fiainanay ity Jesosy io, zava-doza satria Jesosy a, ho avy ilay fahavalo eto ambonin'ny tany, fa manomana Jesosy a ireo miaramilany, fa manomana Jesosy a ireo olon-jatry izay mankasitraka an'izany Jesosy a. Maloto ny tany Jesosy a, loton'ny zanak'olombelona ny tany. Jesosy io, zava-doza zavatra iseho, ka mifona aminao zay Jesosy io, mamindra fo Jesosy a, satria mpanota tsy mendrika izay, ratsy izay. Jesosy a, mamelanay Jesosy a, avao izay, avao izay Tompo, ampianary foana izay Jesosy a, mba haizanay Jesosy ankatoanao, mba haizanay Tompo anao izay sitrakao Jesosy, mamelanay ianao. Ho any amin'iza moa izay Tompo raha tsy ho any aminao irery ihany.
tokony ny aminao ny andehananay Jesosy hafaranay tsiraray avy satria Jesosy mandalo zay ity tompo malala o Jesosy malala o engany Jesosy anatinay tokoa ianao mitoera anatinay tompo mba tena ho fanay madio izay tsiraray avy mba ho mendrika hipetrahanao Jesosy mba tena ho tempolinao zay Jesosy malala o okenao hitoetra anatinay tsiraray avy Jesosy tompo malala o diovy amin'ny ranao Jesosy ny momba anay tsiraray avy diovy zay Jesosy amin'ny rano soa Jesosy diovy ny fisainanay zanak'olombelona tsiraray avy satria ratsy izay Jesosy malala o ny fisainanay Jesosy dia tsy araka ny fisainanao tsy araka sitraponao Jesosy diovy ny sainay Jesosy amin'ny rano soa diovy amin'ny rano soa Jesosy ny fisainanay Jesosy mba hibanjina anao mandrakariva Jesosy malala o ka tompo ny fisainanao Jesosy no tahaka ny tahaka fisainanao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy amboatra Jesosy avao zay Jesosy mba hafaly anao tompo mba hafaly anao tompo mba tsy ho ringana izay Jesosy mba tsy ho ringana izay Jesosy mangataka ny famindramponao sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy avao zay tompo amboatra Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay diovy amin'ny ranao Jesosy fisainanay Jesosy okenao tompo anadio anay tanteraka ny masonay koa Jesosy diovy ny masonay ny fijerinay Jesosy diovy tompo mba hijery toy ny fijerinao Jesosy mba hijery toy fijerinao Jesosy diovy ny masonay mba hadio Jesosy mba hadio araka ny sitraponao diovy amin'ny ranao Jesosy ny masonay satria Jesosy ny masonay Jesosy rehefa mijery mety zavatra eran-tany Jesosy indray Jesosy malala dia mampanota anay izany tompo tsy akasitranao zany Jesosy satria na ny fijerinay raha Jesosy dia indray mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany Jesosy tompo malala o na inona tompo dia rehefa ohatra be loatra dia tsekenao Jesosy satria tompo manimba anay izany tompo na vaovao na reportage ny inona tompo malala o dia efa mandany fotoana Jesosy tokony anatonanay anao nefa Jesosy ka hifonana aminao izany hifona Jesosy diovy ny masonay tompo mba hadio anatrehanao Jesosy ny sofinay koa Jesosy diovy ny sofinay tompo amin'izay norenesinay zava-poana Jesosy diovy Jesosy ny sofinay sasao amin'ny ranao Jesosy sasao amin'ny ranao Jesosy sofinay mibebaka izay Jesosy anatrehanao mibebaka izay tompo anatrehanao mamindra fo aminay Jesosy diovy koa Jesosy ny vavanay diovy ny fiteninay amboary Jesosy izay sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay ny lelanay diovy tompo mba hadio eo anatrehanao diovy Jesosy mba hadio anatrehanao Jesosy mba tsy hanotanay aminao Jesosy sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay Jesosy mba hiteny soa mandrakariva izay mba ho teny mendrika mandrakariva ny avoaka ny vavanay Jesosy amboatra Jesosy ampio izay Jesosy asio fiambenana ny varavaram-bolitra tsiraray avy tompo malala o izay miteniteny foana Jesosy matetika asio fiambenana Jesosy ny varavaran'ny olitra tsiraray avy diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay ny lelanay Jesosy mba tsy teny fitaka mba tsy teniteny foana Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay Jesosy tompo malala o tahaka ny teny Davida mpanomponao Jesosy hoe asio fiambenana ny varavaran'ny olitra Jesosy mangataka aminao koa izay tsiraray avy mangataka aminao koa izay tsiraray tompo satria ny vavanay Jesosy avao Jesosy anivoahan'ny fisaorana ihany koa tompo ary avy eo koa tompo ivoahan'ny fanozonana tsy mety izany Jesosy ka amboary vavanay tompo mba hadio Jesosy mendrika anatrehanao sasao amin'ny ranao Jesosy satria Jesosy ny vavanay tompo dia tokony hitorianay anambaranay anao tsy hanaovanay soa mandrakariva tompo amin'ny olona anambaranay zava-tsoa Jesosy dia anambarana anao izany Jesosy ianao ilay Andriamanitra fitiavana mahay izao rehetra izao ianao ilay ihany no tokony hotompona isan-kalazainay ka misaotranao Jesosy diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny tananay diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy mba hadio diovy tompo izay nikasiana ny tananay tsy araka sitraponao Jesosy sasao amin'ny ranao ny tananay tompo ny tongotray koa
tongotra koa Jesosy naleha ny tongotray Jesosy, zay toerana tsy mendrika Jesosy ka mandre ny fahavalo anay Jesosy, malalaka hiampangany anay Jesosy. Diovy ny tongotra Jesosy amin'ny ranao, diovy ny tongotra Jesosy amin'ny ranao Jesosy, diovy zay Jesosy mba ho mendrika anatrehanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny momba anay manontolo Jesosy, ny fonay Jesosy, ny fonay ao ny tena aina, ao ny tena aina Jesosy, ny fonay no lapanao, ny fonay no lapanao Jesosy. Diovy ny fonay Jesosy, diovy ny fonay Jesosy amin'ny rano soa, amin'ny rano soa Jesosy. Ianao Jesosy ilay fiadanana ho ianao no avelako aminareo, ny fiadanana ho ianao no meko anareo. Oka tompony fiadananao Jesosy hanjaka ao am-pona tsiraray avy, oka hanjaka ao am-pona tsiraray Jesosy ny fiadanana avy aminao Jesosy, satria milanao izay. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ilay Andriamanitra tsara indrindra any an-danitra, ary ianao koa no ato anatinay, ianao koa no ato anatinay araka ny teninao Jesosy, ao koa tanteraka aminay izany. Oka anatin'ny fonay ianao Jesosy, oka anatin'ny tenanay ianao Jesosy, satria teninao zany Jesosy. Ianao miteny hoe ianao sy ny ray dia anatinay Jesosy. Oka tompo mendrika anao izay, oka mendrika anao Jesosy izay tsiraray avy Jesosy. Tompo malalao, fonanay aminao tompony amin'ny tsy fanajanay anao, fonanay aminao tompony amin'ny tsy kanakasitrahanao, tompony amin'ny tsy mety nataonay. Mamindra fo Jesosy, mamela Jesosy anay tsiraray avy ianao. Eno ny fibebahany tsiraray avy Jesosy, eno ny fibebahany tsiraray avy Jesosy malalao. Mangataka aminao Jesosy, sotronay ny ranao Jesosy, sotronay ny ranao Jesosy. Oka ny ranao Jesosy anadio Jesosy ny taovanay rehetra, ny taovanay rehetra Jesosy, diovy amin'ny ranao précieux Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao izay Jesosy malalao, diovy amin'ny ranao Jesosy. Oka ianao andoro loharanon-karetina rehetra Jesosy anatin'ny taovanay Jesosy, oka ianao tompo andoro Jesosy azitsika anatin'ny taovanay Jesosy. Diovy Jesosy zavatra nohanay, zavatra sotronay tsy araka sitraponao tompo, anao nadio izany amin'ny ranao soa Jesosy. Diovy amin'ny ranao izay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny lalandranay. Oka ny ranao Jesosy no amin'ny ranay Jesosy. Oka tompo ianao anadio anay tanteraka amin'ny rano soa, oka ianao anadio anay tanteraka amin'ny rano soa Jesosy. Tompo malalao, mangataka aminao koa Jesosy malalao. Oka ianao Jesosy andoro loharanon-karetina rehetra Jesosy, zay mitantady fona anatin'ny vatanay Jesosy, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy, dorana amin'ny ranao zany Jesosy, ka tsisy aretina mipetraka amin'ny tenanay tompo malalao. Ninino zany Jesosy, na tazotazo zany, na gripa zany, na douleur zany tompo, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy manan-kely, tsy mifanamay zany Jesosy malalao. Ianao Jesosy no mpanadio mpanafaka, ianao fanahy masina no mpanasitrana, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy Kristy avy Nazareta, ilay Andriamanitra lehibe indrindra sy tsara indrindra. Sotranao Jesosy, ianao ilay tsara indrindra, ianao ilay masina indrindra Jesosy. Mibebaka izay Jesosy azanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Tompo malala mamindra fo ianao amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Amboary Jesosy zanakao tsiraray avy Jesosy, izay mitady ianao Jesosy, izay mijaly Jesosy eo, mamindra fo ianao. Amboary tompo ny tsiraray avy avozy Jesosy, ny tsiraray avy Jesosy, izay mitady ianao, satria ianao no Andriamanitra ary tsisy toanao. Mamindra fo Jesosy, mamela Jesosy ny tsiraray avy. Amboary Jesosy ny zanakao tsiraray avy Jesosy, izay mitady ianao Jesosy. Tompo malalao, mangataka aminao Jesosy. Oka ianao tompo ameno ny fanahy masinao aminay tsiraray avy, satria Jesosy araka ny teninao fa ianao Jesosy mangataka amin'ny ray, mpandefasan'ny ray mpananatra ho anay, ka mangataka Jesosy. Oka ianao fanahy masina ameno anay, oka ianao ray ameno anay ny fanahinao masina. Feno ianao izay fanahy masina ho milanao fatratra izay, feno ianao fanahy masina ray. Oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay fanahy masina ho, feno ianao izay, feno ianao izay fanahy masina. Ianao ilay fanahin'ny ray, ianao ilay mpanampy anay, ianao ilay mpananatra, ianao ihany koa ilay mpisolo vava, ianao ilay fanahin'ny fahamarinana izay tsy azo tontolo izao raisina. Fanahy masina ho, feno ianao izay, feno ianao izay fanahy masina iray, milanao fatratra izay, milanao fatratra izay. Mila trano madio ianao fanahy masina, mila trano madio ianao fanahy masina. Ity aho fanahy masina, indreto izay fanahy masina, hitoera aminay ianao, hitoera anatinay ianao,
mitoera anatinay ianao fanahy masina, mitoera anatinay ianao fanahy masina. Eny ho ianao manajany iray ianareo. Eny fanahy masina ankatoany iray aho, ankatoany iray aho fanahy masina, anajany iray aho fanahy masina. Eny hitandrina ny didiny iray aho fanahy masina, ka mitoera ato amiko ianao, mitoera anatinay ianao fanahy masina. Angatao ny fanahy masina aminao anao, angatao ny fanahy masina iray aminao anao. Manajainao any iray, manajainao ny tompo dia toetra anatinao ny fanahy masina. Ilay ny fanahy masina manaja ny iray isika, izay izy vao afaka mitoetra ao anatintsika. Raha ohatra isika tsy mankatoa an'i Jesosy dia tsy toetra anatintsika mihitsy ny fanahy masina. Fanahy masina ao, ity ao fanahy masina, ankatoanao, anajanao fanahy masina, amboary ao fanahy masina, avozy ao, avozy ao. Oka ianao ampianatra ifoana, ianao ampianatra ifoana na andro na alina. Oka ianao hiambina ifoana, eny ampembeny foana fanahy masina ao. Raha misy tsy mety ny ataonay fanahy masina dia oka ianao mpafantatra anay, mpafantary foana fanahy masina, mpafantary foana izahay satria tsy fantatra izay ataonay fanahy masina. Ka mangataka aminao fanahy masina iray, oka ianao hiasa aminay tanteraka, oka ianao hiasa aminay tanteraka fanahy masina. Mangataka ny hery avy aminao, mangataka ny hery avy aminao fanahy masina, mangataka ny famindramponao Jesosy, mangataka ny famindramponao Ray malala ao, ianao n'Andriamanitra velona sy mahery. Mangataka aminao, ianao n'Andriamanitra be fitiavana. Mboary izay fanahy masina, avao izay fanahy masina, tario izay fanahy masina, mba homendrika anatrehanao. Oka ianao fanahy masina, amenay fitiavana koa. Oka ny fo izay itia, ianao ilay fanahy ny fitiavana, fenoy ny fitiavanao izay Ray, fenoy ny fitiavanao izay Ray. Oka izay aitia tahaka ny fitiavanao Ray, oka izay aitia tahaka ny fitiavanao Ray malala ao. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fitiavana Ray malala ao. Oka ianao amenay koa fahendrena, fenoy fahendrenao izay, omeo fahendrenao izay Jesosy. Oka ianao Jesosy mpianatra anay, eny ianao ilay Andriamanitra be fitiavana sy tsara indrindra, ilay Andriamanitra ianao ilay fahendrena, ianao mihitsy no fahendrena Ray eo, ianao ilay fiandohana mbola hiafaranay. Ka misaotra anao Ray malala, misaotra anao Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana teto anio. Ianao no deraina sy ankalazaina, ianao no asandratra Jesosy, ianao rery ihany no mendrika membonahitra. Misaotra Tompony amin'ny fotoana anio, misaotra Tompony amin'ny teny izay nomenao, midera mankalaza anao, manaja anao, manome voninahitra anao. Misaotra anao Adonay, misaotra anao Ray malala satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, ary tsy misy toanao, mendrika membonahitra ianao. Ianao rery ihany no mendrika deraina Jesosy, ianao ilay ho avy Jesosy, ianao ilay ho avy Jesosy, ianao rery ihany no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka misaotra anao Ray malala ao, misaotra anao Ray malala ao, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ary tsisy toanao, ianao ilay ankalazaina Ray, ary tsisy toanao. Misaotra anao Ray, misaotra anao Ray malala ao, manome voninahitra anao izay, manome voninahitra anao izay Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy hatrany mandrakizay doria. Misaotra Tompo, voninahitra dia ianao rery ihany, apetraka aminao izao andro alina izao. Oka ianao ame torimaso mamy tsiraray avy, raha misy kosa nefa famarinana amin'ny hafa, oka ianao hikarakara ny tsiraray avy Jesosy, arovo zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, arovo Kristy Tompo amin'izao andro alina izao. Jesosy apetraka aminao Jesosy, ny andro rehetra ho avy Jesosy momba ny tana maherinao. Amboary foana izay Tompo, anary foana izay Tompo, mba tsy ho very Jesosy, oka ianao mpafantatra izay sitrakao Jesosy, fa menao foana izahay. Misaotra Jesosy malala ao, midera anao Ray malala, mihaja dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Dia efa malala amin'ny Tompo izay fotoanantsika anio, dia amin'ny sabata indray tsika no anaeto raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Izay dia veloma daholo tompoko. Amen.